Fandalovana malala ho amintsika rehetra ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra mandihy herinandro vaovao indray isika ary mbola miaina ao amin'ny loha hevitra hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ndeha hitsangana isika hanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao hanomboka amin'ny fiderana araka ny Salamo 7:30 ny andininy 7 hatramin'ny 9. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: matokia an' Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Avy ny ravoravo amin'i Jehovah ianao, dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matokia azy fataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vovonana. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra izay mbola nitehirizanao ny fofinainay ka nanomezanao anay tombonandro havelomana. Nanomboka tamin'ny fifoazana maraina izahay, dia efa nitsenanay tamin'ny famindramponao ianao, ary nitarika anay tamin'ny tanànan-kavanan'ny fahamarinanao, androso ato an-tranonao amin'izao maraina izao. Tongeto izahay, asehoy anay miariary kokoa ny fahamarinanao, ary omeo rariny eo anatrehanao izahay, na dia mpanota mahantra tsy mendrika hanonona ny anaranao azy. Asehoinay ny fahamarinanao amin'ny aniranao ny fanahy masina, ka hitenenanao aminay indray araka ny sitraponao. Dia ianao no mbola hanatrika anay eto ary omenay voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mika 9:1 hatramin'ny 9. Mika 9:1 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo: inona no entiko manatona an' Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra-dorana sy ombylahy kely iray taona va aho? Ho sitraka Jehovah va ny ondrila arivoarivo, na renirano diloilo iray alina? Hanolotra n'ilay matoako noho ny fahadisoako va aho, na ny ateraka ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindrampo, ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hampianatra antsika ny sitrapony ane ny fanahy masina mandritra izao fotoana izao indray ry havana. Dray andro nisy olona hiditra hiasa ao amin'ny orinasa anankiray satria voaray tamin'ny dinidinika momba ny fandraisana mpiasa vaovao izy. Ary nampiomana azy ny mpampiasa manao hoe: rehefa hanomboka ny asanao eto amin'ny orinasa ianao, dia omena kitapo mirakitra ny fitaovana ilainao. Dia tonga tokoa izy tamin'ny andro tokony hanomboana. Rehefa tonga izy dia natolotra azy ny kitapo, nosokafany izany. Nieritreritra izy hoe izay kitapo izay zao misy ny fitaovana raitra indrindra afaka manao ny asako. Fa ny tao anatin'ny kitapo, penina manga faran'izay tsotra anankiray, dia kahie faran'izay tsotra anankiray, ary takelaka kely nisy afatra hoe: rehefa eto amin'ny orinasa ianao, dia azadonoina ny hatsaram-panahy, ny fahamarinana ary ny fandeferana. Dia gaga izy, ary noraisiny ireo fitaovana anankitelo ireo, indrindra ny afatra telo, manao hoe ny fahatsaram-panahy, ny fahamarinana ary ny fandeferana. Dia ny ainany nandritra ny fotoana ny asany tao amin'ny orinasa izany. Feno fifaliana izy ary tsy sampany fanahy vokatra be ho an'izany orinasa ny asan'izany, satria lany ny penina, tapitra ny kahie, falay anankitelo hafa tena nivelomana isan'andro.
ny fahatsaram-panahy, ny fahamarinana ary ny fandeferana. Dia toraka izany koa isika manoloana izao andiny tsoratra masina izao. Mieritreritsika hoe amakivaky herinandro vaovao, aiza ny kitapo misy vola, aiza ny fitaovana hiasana ho an'ny mpiasam-panjakana, aiza ny fanafody itsaboana ho an'ny dokotera miasany amin'ny hôpitalim-panjakana. Fa ireo dia ampitovin'Andriamanitra antsika ato amin'ny Mika 9:9. Anao no marina ho tia famindrampo sy anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Koatran'izay fitaovana mety ilainao, ireo aza tonoina. Enti miaina. Iaino no toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Mika dia mirakitra 4 faminaniana mifanandrify amin'ny toetra ny fiarahamonina, feno kolikoly sy fahantranana teraka izany ary ny tsindrio falavo nataony lehibe amin'ny madinika. Vokatra izany dia maro ny zanak'Israely tao amin'ny firenen'i Joda moa no nanorana ny mpaminany Mika. Maro ny zanak'Israely izay lasa nitodika tamin'Andriamanika fa mba hitady famonjena. Ato amin'ny 9 dia miantso Andriamanitra manao hoe raha hiverina amiko ianareo dia hitondra famonjena ho anareo aho. Ka izao ny izy miakara eny an-tendrombohitra dia andao hifandahatra. Ny hoe miakara eny an-tendrombohitra raha hiavinavina ary ianareo ndao hiresaka. Rehefa hiresaka amiko ianareo dia ho hitanareo ny famonjena. Vonona hifanatrika amin'Andriamanitra. Dia hoy ny mponiny Joda hoe karaha ho avy ary izahay, inona no entinay manatona anao? Tanisaina eo amin'ny 9. Ombylahy kely 2 taona va? Sa ondry lahy arivoarivo? Jereo tsara, renirano diloilo, menaka mokatra ny renirano. Izany ve no hoentina? Sa koa hanolotra ny lamatoako a? Sa niateraky ny kiboko ho setry ny fahotako? Tsy hoy Andriamanitra, tsy izany no ilaiko, fa ianao manao no marina, tia famindrampo ary manaraka an Jehovah Andriamanitrao amin'ny fanetretena. Tsy mila anao miala vola amin'ny ondry maromaro, tsy mila anao mieritreritra izay renirano diloilo. Tsy ilaina ianao hamono ny lamatoanao na eritreritra ny ateraky ny kibonao atao fanatitra mba hamonjenanao. Ny ho tia ny raha hanao ny marina, ho tia famindrampo ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Eto gaga nareo maninona ny hira Krismasy sahady, manara azy zao. Jesosy tia nanetritena, manara azy zao. Izay ny anton'ilay hira fanomboana fijenana 4 teo. Ry havana malala mety manontany koa isika makivaky herinandro vaovao tahaka ny firenen'i Joda manao hoe inona marina ny tadiavan'Andriamanitra? Hataoko. Inona marina ny tadiavan'Andriamanitra hataoko? Dia anterina fa mamaly izany ny 9 amin'ny mofinainantsika. Ny anao ny marina, ho tia famindrampo sy anaraka azy amin'ny fanetretena. Fiainana amin'ny fahamarinana. Toe-panahy araka an'Andriamanitra, tadiavin'Andriamanitra amintsika izany. Ny hoe iainana ny fahamarinana dia hanao ny marina. Hanao ny marina, mijoro amin'ny rariny, miteny fahamarinana. Ary dia atombo eo amin'ny fianakaviana izany. Aza mifandainga ny mpivady, aza mandainga amin'ny ray aman-dreny ny zanaka, aza milaza toky tsy ho tanteraka amin'ny zanaka ny ray aman-dreny. Tsy hava fahamarinana, manaova ny marina. Amin'ny asa fanompoana dia ataovy tsara ny fanompoanao, ataovy amin'ny fahamarinana, tanterao amin'ny fo ny fanompoantsika.
amin'ny asantsika andavanandro dia ho lazaina indray ve ampanjakao ny rariny ny marina ny hitsiny raha vao miditra ny toeram-piasanao ny olona mila tanana aminao araka ny andraikitra nomenanao amin'ny fianarana ie aza manomponompo masony sy tatsany rasendra manao fanadinana aza mitrisy aza manao fraude aza mitondratondra finday anampy anao amalina ny fanontaniana amin'ny fanadinana ampiasao ny rondoanao fanomen'Andriamanitra saina ianao izany no hoe tia fahamarinana manontany ny tenanao amin'ity tontolo andro ity rehefa hiasa ianao no hoe zay ve ilay marina tadiavin'Andriamanitra ataoko amin'ity asako ity amin'ity fitondrako ny ankonako ity amin'ity fianarana raha nitoviko ity fitiavana famindrampo ny hoe fitiavana famindrampo dia fanekenao hitondra fanampiana na fiantrana na fampaherezana ho an'ny hafa ianao miombina amin'ny fihetseham-pony ny hafa ianao mirahina amin'izay mahazo ny hafa faly ny hafa faly ianao malahelo ny hafa mampahery ianao mila vonjy ny hafa manome tanana ianao fiainana ny famindrampo amin'ny fiainana andavanandro dia mihaza ampifaly ny hafa fa tsy hanome fahatezerana amin'ny fiainana andavanandro dia mba ho tanana manampy ianao fa tsy mitady fanampiana izay ilay famindrampo amin'ny fiarahamonina dia mba hampiseho ianao fa olona solo-tenan'Andriamanitra miantra ny mahantra manome izay azonao atao mba ho fiantrana ny tsy manana dia dinio koa mandritra ity anio ity no hoe maneho famindrampo amin'ny manodidina anao ve ianao amin'izay ataonao maneho ny fahamarinana ve ianao maneho ny famindrampo amin'ny manodidina anao ve ianao ny fahatelo dia ny hoe anaraka n'Andriamanitra amin'ny fanetretena ny hoe manaraka n'Andriamanitra amin'ny fanetretena dia mametraka n'Andriamanitra eo alolo voalohany indrindra manaraka mantsy tsy hoe eo aloha fa misongona indray ny dikan'izany fa ny manaraka dia manaraka avy ao aoriana apetrao eo aloha amin'ny fiainanao Andriamanitra ary ny hoe amin'ny fanetretena dia aza miseho mahavita na fary na tapim-pahaizana azy ianao eo amin'io asanao io na efa fanao andavanandro ary io ikipy ianao dia fa hainao no manao siny aza miseho mahavita fa miantehera zato isan-jato amin'Andriamanitra amin'izay ataonao miantehera zato isan-jato apetrao eo aloha Andriamanitra manetretena tsy hiseho havita ianao saingy efa fanaonao andavanandro ny asa efa fanaonao ny manasa vilany sy ny manokom-bary tsia manetretena eo anatrehan'Andriamanitra avelao izy aloha ny fiainantsika tontolo andro ary aza miseho mahavita na eo amin'ny fanompona na eo amin'ny asa aman-draharaha na eo amin'izay fiainanao manokana apetrao ialohanao ka arao Andriamanitra apetrao iankina ny fiainanao rehetra Andriamanitra dia ary sika hiezaka ame izany afatra izany ny afatra dia manao hoe raha manontany ianao inona ny tadiavan'Andriamanitra amiko dia izao ny hanao ny marina ho tia famindrampo sy hanetretena hanaraka an'Andriamanitra na ho atokantranontsika na any amin'ny fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana izay ny tadiavin'ny tompo aminao nefa koa tsy tadiaviny rehefa efa nomeny ianao sahady ao amin'ny kitapo entinao miasa ao amin'ny fonao hirakitra izany teny izany ajoroanao ka hitondranao fampandrosoana ho an'ny fianakavianao ho an'ny fiarahamonina ho an'ny firenentsika mijoroa amin'ny fahamarinana maneho famindrampo manarahan'Andriamanitra amin'ny fanetretena andraikitra omenantsika mamakivaky izao herinandro izao no hoe mikaroa fomba iray faran'izay tsotra iananao ireo zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika ny fahamarinana ny famindrampo ary ny fanetretena ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen
hivavaka isika. Nanomana ny tenanay hiatrika ity herinandro vaovao ity izahay ry Tompo Andriamanitray. Toa efa napetrapetrakay ny fitaovana entina miasa, efa voajerinay voapasika mialoha azy ny akanjo hitafianay mandritra ny herinandro. Hadininay fa misy toe-panahy araka anao Andriamanitra amatsiana ao anay, tsy tafiditra tao anaty kitapo zany, ary indrindra tao tsy niraketinay tao amponay. Indro ianao manolotra nireo toe-panahy anankitelo: ny fitiavana ny marina, ny famindrampo, ny fanarahana anao amin'ny fanetretena. Misaotra Tompo fa tsy andegona izahay raha miala eto, fa novatsinao izany teny izany, amakivaky indray ny tontolo ny herinandro, ny tontolo andro, ny tontolo mpiainanay, mba ho raiky tapisaka eo amin'ny fiainanay ireo toe-panahy ireo, ahavokaranay ho an'ny ankonanay, ho an'ny fiarahamonina misy anay, ho an'ny orinasa misy anay, ho an'ny sekoly nametrahana ho anay, ho an'ny firenenay. Eny ho an'izao tontolo izao, raha mijoro ho fahazavana izahay amin'ny fahamarinana sy ny famindrampo ary ny fanarahana anao amin'ny fanetretena. Ary indreto miombona fosy fanahy, mametraka indray ny momba anay sy ny fanoratenanay eo am-pelantananao. Tehirizy ho masina mandrakizay izahay, tsy ho very anjara ao aminao. Indreto miombona fosy fanahy, mametraka ny tontolo andronay eo ambany fitarianao. Tena ho marina fa manaraka anao amin'ny fanetretena izahay, ary anandratra anay ho fankalazana ny anaranao ianao amin'izay rehetra atao. Eny tany asan'ny tananay sy ny momba anay rehetra. Fa jereo Tompo ireo ankonanay, fantatray fa mitoetra amin'izy ireny ny teninao, fa zanaky ny ankizivavinao, zanaky ankizilahinao izy ireny, ka tsy ho adinonao. Azy ho avy ny ankonanay, na lavitra anay izy ireny amin'ny isan-tokantrano misy azy avy, na akaiky anay mbola ankonanay, eny mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina, dia aza adinoina ry Tompo. Zanaky ity fiangonana ity na aiza misy azy, dia ho tendrenao amin'ny tana mahirinao, ka hery sy andresy mandrakariva. Dia mametraka ny fiarahamonina eo am-pelantananao koa izahay, ireo marary, ireo manamanjo, ireo voafonja, ireo mety manana olana samihafa, ara-tokantrano, ara-ankohonana, arak'asa eo amin'ny fianarana sy ny ezaka rehetra izay ataony. Mametraka ny firenenay eo ambany tana maherinao, ilay mitondra fiadanana izahay, mba harovy amin'ny fandriampahalemana ity nosindrazana ity, indrindra amin'izao andro fanomanana ny fifidianana izao. Dia mangataka aminao izahay ry Tompo Andriamanitray, ho an'ny fiangonanao indrindra, ny fiangonana FJKM eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina, mba hajoro hatrany havita ny azakazaka izay ampanirahanao azy. Tambatray ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako ao. Mandihana amin'ny fiadanany Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.